Esekila nefa velotaraina ny mponina ao amin'ny tanàna ny Tomasinao noho ny fatapatapahan-jiro matetika miteraka fahatantoka goavana izany raha ny voalazan'ny mponina manginy fotsiny ny fahasimban'ny fitaovana mandeha amin'ny herinaratra noho ny fatapatapahan-jiro. Raha antsika ny hevitry ireo mponina ny amin'izay ilany atsinana no izay. Mbola tsy mivaha ny olana eo amin'ny famatsiana herinaratra any Tomasina, mbola mitony délestage taoriny ny fahatongavan'ny groupe 10 teny atoerana. Délestage ele sy dona zany tapaka izy sy mitovy le anina indraindray zany ny sasany hafa le fandimidimy zany le fatapana jiro. Vaolana rosinay dia mba nangavo mitondra fahatsakana mba manolana ny délestage. Délestage zao tsisy farany fa tapaka foana ny jiro hatramin'izay hatramin'izao. Zay miaina amina jiro nefa ny tapaka tsy hainay hoe ny jiramavy tsy mamely sa ny fanjakana no manao ny ataony samy manao cinéma ao ny bianco sy ny mpitondra rehetrarehetra dia tsy hay fa zay madinika mampiasa jiro zany tena voamafy. Raha ny fanazavana voaray dia efa tafapetraka tsara ireo groupe électrogène natao anafoanana ny resaka délestage any an-toerana, saingy mbola misy ny tsy fahampiana na ny gap eo amin'ny herinaratra vokariny. Mandritry ny ora tena fampiasana herinaratra na ny heure de pointe moa dia fantatra fa mahatratra 420 mégawatt ny filan'ny eto Tomasina. Misy ihany koa ny fantatra ireo mpamatsy herinaratra no tsy manaja ny bokona ndraikitra izy ireo any ka lasa ny jirama no voatery mameno ny banga. Ireo mpamatsy herinaratra kosa dia vitsy no milaza fa tsy voaloha araky ny tokony ho izy ny tolotra izy ireo. Voalaza ihany koa fa tokony misy ny pièce de rechange ho tonga toato mba ahafahana manamboatra ireo pièces simba ao amin'ny centrale hydroélectrique any Volobe izay mamatsy any Tomasina. Ireo orinasa lehibe anantoerana moa dia saika mampiasa groupe électrogène avokoa mba ahafahany mihodina araky ny tokony ho izy fa miteraka fandaniana miopapana ho azy ireo koa anefa ny fividianana gazoil amin'izany.